klasy tongovavy ambo manambola ho ny voka tsaramaso ambo manarina no mizijibo anjeva no matavy omby ambo malaza ny lafokitay Antananarivo ny vaveto-trano ivaky ny adina no solavantony vaky nakaratra ny vokatra ovy Antananarivo ny bolangolangina fa ny fandarana gasy fomba kosa no mandroso tokatranonao amin'izao takariva izao hitondra anao ndray izy anoka ny fombafomba mamalagasy izay mbola iainantsika amin'izao fotoana izao koa tolorana ny araba mba mpirarintsondray isika any tokatrano antsy miaraba manokana antsika rehetra ihany koa natratra izao fetiny paska izao manasanao ndray ary izay anaraka nisy fandarana gasy fomba hatramin'ny farany Enar topo klasy tovovavy eo amin'ity androany ity dia loha hevitra vaovao indray no entin'ny fandarana gasy fomba ho anao koa satria moa voatsela akory sika no nijery fanadihadiana mikasika ny fombafomba atao rehefa taom-baovao malagasy ary ny volana martsa sy ny volana aprily dia mbola tafiditra ao anatin'izay taom-baovao izay raha ny nambaran'ireo mpandala ny nentin-drazana na ireo manam-pahaizana manokana momba ny fijerena ireny andro ireny ho amin'ity androany ity ary ianao dia hitondrana indray fanadihadiana mikasika ny antsoina hoe sakandro io sakandro io dia fotoana iray iaonan'ireo Antemoro ao anatin'izay fankalazana ny taom-baovao izay ao anatin'io sakandro io dia maro ny dingana rana isan'izany ohatra ny hoe ny velona velo eo ihany koa ny fitsofan-drano ao ihany koa ny antsoina hoe fasiry io fasiry io moa dia vavaka atao amin'ny alalan'ny SORABE dia isany mampiavaka ihany koa ny foko Antemoro ary ry Razambe n'izy ireo tamin'izany fotoana izany no nitondra izany tao amin'io foko ary tamin'ny taonjato faha-20 izy io vao niparitaka manerina ny Madagasikara zany io SORABE io dia natao ampitana afatra miafina vavaka ihany koa izy io ary natao hitsabona ho an'ireo zavaboary rehetra izay everina izy ireo fa mananaina tsy mampiadrasina ela ary ianao fa andao raha navetrany ny fanadihadiana Iray amin'ireo foko eto Madagasikara mbola mandala ny fombany sy ny kolotsaina malagasy nolovaina tamin'ireo Razambe ny foko Antemoro. Raha ara-tantara dia ity foko ity no niandohany izany antsoina hoe SORABE izany. Io SORABE io dia abidy iray avy amin'ny abjady arabo natao hanoratana ny fiteny eto Madagasikara izany hoe ny arabo no nampiditra azy io teto ka nampitaina tamin'ireo Antemoro. Tany amin'ny taonjato faha-20 kosa vao nanomboka ny paritaka manerana ny foko rehetra teto Madagasikara ny SORABE. Ny Antemoro zany izy moa mizara telo. Misy ny panabaka, misy ny anteogny, misy ny antalaotra. Zany hoe ny panabaka zany tonga voalohany tao amin'ny matatagna. Dia samy nanana SORABE aby ireo rehetrarehetra reo satria ny SORABE ny soratra natokanao ahafahana mametraka ny tantara zay ny voalohany. Dia avy eo izy ahafahanao koa manoratra ny amin'ny alalan'ny fisaboana zay ny SORABE fa samy manana aby zany na ireo ampanabaka zany na ny anteogny zany na ny antalaotra zany samby manana aby. Maromaro no ampiasaina ny SORABE. Voalohany dia natao ampitana afatra miafina ifampiresahana ireo samy Antemoro raha toa ka misy afatra tsy tiana ho fantatry ny hafa. Tsy misy mahalala io soratra io afa-tsy ireo foko Antemoro ihany. Ty zany ty SORABE ty zavatra roy karazany zany no azo reketina aminazy ty. Voalohany raha metraka tantara olovain'ny taranaka anao dia amin'ny alalan'ny SORABE nanoratana anazy satria ity zany ny fiteny mampiavaka ny Antemoro. Siarahan'ny Antemoro amin'ny malagasy rehetra zany io. Ka raha ataosika fotsiny zany hoe tantarany fanagnanao anao lovain'ny taranakao dia soratany amin'ny alalan'ny SORABE hoe ny sika dia manana tanimbary amin'ny toerana ohatra hosy, amin'ny toerana ohatra an'izao misy anazy zao gn'agnarany. Amin'ny alalan'ny SORABE nanoratana an'izay mba satria taranaka zany ny akamaroan'ny anakara zany dia mahay mamaky anazy ty aby. Dia natokana ho an'izay, zay ny lafiny raika. Fa ankoatr'izay amin'ny alalan'io SORABE io ihany koa no anoratana ny lafiny fitsaboana rehetra na ny vavaka atao rehefa hitsabolona izany hoe natao hifandraisana mivantana amin'ny zanahary. Ny zavatra rehetrarehetra mandalo amintsika rehetrarehetra io zany dia amin'ny alalan'ny SORABE aby ny fomba fisaboana anazy, ny fomba hitondranao anazy
raha ataosika fotsiny zany hoe igny misy rivotra zany voalaza amin'ny SORABE voalaza ny amin'ny masoandro sy ny kintana hoe hoisy rano be ho avy na hoisy afo de amin'ny alalan'ny SORABE zany no ahafahanao manakana an'izay mba tsy ho avy amin'ny toerana misy anao. Zay zany mikasika an'ity SORABE ty za hoe ato aby zany momba ny fiaignan'ny olombelona rehetrarehetra alohan'ny anao ny ray aman-dreny ametraka anao amin'ny kibon'ny mamanao ka mandra-pahafaty ny olo anankiray zany de agnatiny ty aby momba an'izay rehetrarehetra. Ity boky misy SORABE ity zao izay antsoina hoe Fandraka. Efa tany amin'ny taona 377 no soratana. Vavaka avokoa ny ato raha nambarany ity mpitsabo amin'ny alalan'ny SORABE avy any amin'ny foko Antemoro ity. Vita amin'ny hodidrombo ny fonony ary nosoratana tamin'ny penina sy ranomainty antsoina hoe heboro vita amin'ny hazo voatokana. Ty zao ny ranomainty anoratana anazy ity moa zany heboro izy ity. Raha raraka eto izy zao de misy ranoka ohatran'izao menamena. Izy ity karazana hazo izy ity andrahoana mandritra ny herinandro eo 7 andro eo zany farafakely vao mahazo ohatran'izao de araraka amina tavoangy zany ohatran'izany de makamaka an'ity moa zany kalamo de alasakado ty le fanoratra anao de afaka manoratra an'izay zavatra tianao soratana aminazy ty. Tsy maintsy misy vaniny zany. Zay zany vao tena misy asany ty raha ty fa raha ty zao tsisy vaniny tsy de miasa tsy misy ifandraisany amin'ny olombelona loatra satria tsika olombelona manana vaniny reto zany misy ifandraisany amintsika zany ty raha ty. Manana ny hasiny manokana ireto fitaovana ireto satria isan'ny manan-danja ary misy heviny lehibe eo amin'ny Antemoro ny hazo izay heverin'izy ireo fa misy fifandraisana amin'ny olombelona. Ny hazo nanamboarana anazy satria ny razana manko manam-pahaizana lavitra noho zao olo am'izao fotoagna zao. Vao jerevany zany io raha io zany de efa fantany hoe zao gn'asan'ity hazo ty misy ifandraisana amin'ny olombelona zany izy ty. Zany hoe rehefa olo marary aza zany ka soratany ty raha ty ka atao soratana amina ravin-jasy, ravin'akondro, ravina fosina moa filaza anazy fa ravinala amin'ny teny malagasy ofisialy de asoratana amin'ity zany io raha io amin'igny ravina igny de sasana de sotroin'le olo marary nandrony de mahafaka satria misy fifandraisana amin'ny vantana amin'ny olombelona zany ty heboro ty. Any amin'ny foko Antemoro izay atrandy, isan'ny efa-kalaza amin'ny fampiasana io SORABE io ny katibo na ny mpanandro itsika eto afovoan-tany. Misy fepetra takina amin'ny fampiasana io SORABE io. Rehefa mitana SORABE de tsy maintsy madio lalandava na toandro na aligny. Raha ohatra ka misy nampalotonao ohatra miaraka amina vady tsy maintsy mandro malaky voalohany zay satria ny SORABE igny tsy afaka misaraka anao raha tsy maintsy antragnona eo zay. Tamin'ireny fotoana fandalovan'ny valalam-panimba-volo ireny dia tamin'ny alalan'ny SORABE nampiasain'ny katibo no nampihidiny vavan'ny valala. Izany hoe tsy nisy na dia valala iray aza nikasika ny voly. Tranga iray hafa matetika miseho any an-toerana ihany koa ity tantarain'ny mpanjaka ao an-toerana ity. Raha misy zavatra mitranga ohatra zany misy havandrana be na avaratra mahery vaika raha niseho zay zavatra zay mitanàna anankiray fa indrindra amin'ny tanàna anay zany de tsy mandrimandry ireny katibo regny miaraka amin'ireny adjoint regny midinga ho fisaboanan'ilay zavatra. Ankoatr'izay amin'ny alalan'ny endrika maro no isehoany ny fampiasana ny SORABE. Isan'izany ity SORABE hita eto amin'ny atody ity. Ity zany atody maro be zany azo ampiasana an'atody. Izy io zany tsy natao hoe hohanina fotsiny rehefa hisakafo anao de andro atody azo hohanina izy amin'ny maha-olombelona fa raha misy zavatra very aminao zany ka tianao ho hita de amin'ny alalan'ny atody gn'anoratana anazy. De ty atody ty zany atao agnatin'ny toerana anankiray agnatina afo de ity zany no mitady an'le olona angalatra manoro anao ny toerana misy an'io fanagnanao very io
na izanona sy zany anefa zanahary tokana ny tompo ny fanapahana rehetrarehetra amboniny tany ity fa ity zany de nalaina taminazy fotsiny ho hitadiavana an'izay zavatra very raha ekeny ny hataka anao ekeny ny vavaka anao tsy vavaka tanteraka izy ity de avoakany amin'ny sampozinao ny zavatra anao ny raha ny zavatra anao very zany. Raha izay ary mikasika iny SORABE iny iray amin'ireo fombafomba fanaony Antemoro ihany koa rehefa taom-baovao malagasy tahaka izao ny antsoina hoe SAKANDRO araka nefa voalaza teny am-piandohana tamin'ny alalan'ny SORABE tamin'ny alalan'ny fanandrona moa na fananjery ny fotoana ny daty nanaovana ity SAKANDRO ity araka nefa voalaza teny am-piandohana hoy de maro ny dingana ny fombafomba atao anatin'izay SAKANDRO izay fa isan'ny mampiavaka azy de nisy fitsofan-drano zava-dehibe ho an'ireo Antemoro ity fitsofan-drano ity ary mampiavaka izany ohatra hoe amin'ny alalan'ny ranomby no hitsofana rano an'ireo Antemoro ireo ary ny mpanjaka na ny Andrembe na ny Katibo no manatanteraka izany. Andao arahana avy hatrany indray ary ny toy ny fanadihadiana. Fomba iray mampiavaka ny Antemoro ihany koa ny SAKANDRO. Izy io dia karazana fihaonana iarahan'ireo Antemoro rehefa taona vaovao, izany hoe fifampiarabanana tratran'ny taona vaovao. Ny SAKANDRO raha miteny baiko moa dia hoe excursion moa fampilaza anazy, izay fotoana anankiray natokana entina iarapaly iara-misakafo ary andro fidina mihitsy izy io fa tsy andro rehetrarehetra nanaovana azy fa ao anatin'ny taona anankiray dia jereo Katibo avy any VOHIPENO mijery hoe andro tsara ahafahana manao an'izay ka io fotoana io dia atrehan'ireo Razambe manao ny tsodrano. Izay zany ny fomba. Misy ny dingana na fomba tsy maintsy arahana ao anatin'ny SAKANDRO fa ny zava-dehibe dia ny tsodrano. Mialohan'izay anefa dia misy ny fomba iray ataon'ireo vehivavy rehetra tarihin'ny andriambavy. Io no antsoina hoe velona velona. Voalohany indrindra ho fanomezana hasina, fanomezana haja sy hasina ny mpanjaka sy ny vadiny. Ny mpanjaka moa misy akolafiny, misy ny atao hoe Razambe, misy ny tena hoe mpanjaka, misy ny Katibo. Ireo ray aman-dreny ajaina teo zany dia alohan'ny nanomboan'ny lanonana sy ny tsodrano teo nalaina teny amin'ny toerany ny mpanjaka sy ny vadiny. Nanakavy amin-dreny nangalana azy teny. Tsy mila hoe tsy manina moa zany ho fanomezana anazy zany dia alaina eny amin'ny toerany ny Razambe sy ny vadiny. Toraka izany koa ny mpanjaka izay tsy voatery ho ray toerana tamin'ny Razambe nanakavy amin-dreny avao koa nangalana azy teny. Natao hoe anakavy amin-dreny dia ireo fitambaran'ny tanora sy ny reny. Ireo mivondrona zany atao hoe anakavy amin-dreny. Ireo no manotrina anazy ho tonga eto amin'ny toerana nanaovana ny fafirana. Misy antony manokana mahatony vehivavy no manao ity velona velo ity. Namboarany vehivavy anazy le mpanjaka mako tsy mahazo mihesikesika. Le lehilahy tsy mahazo mihesikesika dia fa ny vehivavy iny zany nanabavindreo zany magnano velona velo. Mitondra entana, mitondra vary, akoho na gisy. Zay zany ataon'ny viavy. Midika ho inona koa sary ny velona velo?
igny velona velo igny zany dia azo sotomina amin'izay ny hoe velona firaritsoa zany ny atao hoe velona dia tsy voatery hoe ny miaina fotsiny fa hianana fiadanana ny taranaka mampara rehetra ny zanaka manjafy rehetra zany ao anatin'ny velona velo. Fa mialohan'ny fombafomba rehetra raha mbola tsy miposaka akory ny masoandro dia fomba ny Antemoro ny mamono omby rehefa sakandro tahaka izao ho nofokena amin'ny tampihavanana. Tsy maintsy misy fomba arahana ihany koa nefa mandritra izany. Ny famonoana omby zany tena marina zany tonga dia silamo zany manapaka anazy. Silamo zany manapaka anazy zany hoe bisy milay satria rehefa ohatra zany ka misy ny fomba atao ohatran'izao dia tsy maintsy ny silamo ihany zany mamonona omby zany izay vao mety amin'ny fomban-drazana. Izay zany tena hoe niporan'ny razana zany zay musulman zay zany dia mitagna an'izay fomban-drazana zay. Famonoana omby zany tsy maintsy misy mivavaka fa zareo silamo zany tena maheno zay zavatra zay. Manan-danja lehibe ao anatin'izany ny ranomby anaovana tsodrano. Na omby zany raha vao tapaina dia avela heky ny rano miteka amin'ny tany satria ny raha igala aigna. Rehefa avy eo amin'izay misy miraraka amin'ny tany izay vao tatazana zany ty amin'ity lovia fosifosy ty dia ty zany atao anaovana ny sodrano igny zany rehefa avy eo. Norasaina manokana ihany koa ny lohan'omby mba hatolotra ny katibo ho fanomezam-boninahitra azy toy ny hoe vody akoho atolotra indray aman-dreny rehefa taom-baovao. Ty lohan'omby ty zany araka ny fomba fiteny aminay ihany hoe lohan'omby rasaina manokana. Zany hoe izy rasaina manokana zany dia efa misy olona voasikazy omena anazy fa sy olo fahatany zany hoe misy olona maventy izay nasangana ho mpanjaka na hoe katibo no mahazo an'ity lohan'omby ty. Raha ny tena marimarina kokoa zany raha tena any an-tanindrazana agny izy da ny katibo no mahazo anazy. Dia zay zany no ny asany amandraikitra ny be da be ohatran'izay zany no agnavana n'ity anjara ty lohan'omby ty hoe ho anazy manokana. Fa rehefa vita kosa ary ny velona velo ka tafapetraka eto amin'ity toerana ity daholo ireo mpanjaka sy andrembe dia manomboka eto ny fanaovana tsodrano ka amin'ny alalan'ilay ranomby no anaovana ny fafirana.
mandritra izay ihany koa misy ny antsoina hoe fasiry vavaka izy io ary amin'ny alalan'ny sorabe no anaovana azy. Le vavaka anato zany vavaka ho an'ny olo rehetrarehetra zay nagnatrika tao sy ho an'ny Madagasikara. Angamba tadidinareo izy hafizallahi wa salamu alayhi nafsi anakara i Madagasikara kama hafizo Ibrahim minanar zay izy tao zany hoe mangataka mivavaka zany ny foko anakara ho an'ny malagasy rehetrarehetra. Ho an'ny anakara moa zany voalohany indrindra satria anakara ny tompon'ny fety. Aveo izy mbola nivavaka ho an'ny malagasy rehetrarehetra nivavaka izy ho an'ny Madagasikara. Zay zany nataon'ny katibo tao igny. Fa rehefa milanina tahaka izao ihany koa ny Antemoro, fady ho azy ireo ny misotro toaka. Tsy ny fomba mampanao ankasoavana ihany anefa, fa na ankaratsiana koa aza. Zava-padiny izy io fa tsy sandrana akory izany hoe tsy mahafaty fa hahazo ny klema kosa. Fady miantra manainy izy io ka tonga mateza sy sary miala. Ho an'ireo izay tsy voafehin'io fadifady io ka mandray izany ho toy ny finonom-pony ka samy miditra ao amin'ny toerana anaovana fampakarana na asoavana na toerana filanonana na ihany koa eo amin'ny fahoriana miaraka amin'ny toetra-pahamamona dia matoky ireo Antemoro fa miova fenitra treo ny fihavanana fa ny anakara dia tsy mamela mivalo eo. Ny zavatra fisotron'izy ireo araka izany ary mampiavaka ity foko ity rehefa fetaka izao dia ny kafe sy ny dite. Misy dikany ihany koa ny hoe kafe misy ronono sy ny mofo. Efa vita zany ny sodrano dia manao kafe manina tavagna ny kafe dia vita ny tavana kafe dia tao ny dite mamina amin'ny siramamy sy ronono dia atolotra amin'ny sinana mendrefa lafa aveo dia izy zany natao teo igny nanaovana ehely efa vita ny fafrano. Zay zany ny kafe sy dite miaraka amin'ny mofo satria telo tavelogna Andriamanitra ndrenanahary. Zay zany dia fangatana amin'ny Zagnahary sy ny razagny faly ravo savatra amina volomina satria na tratry ny taogna vaovao. Ankoatr'izay misy an'ity atikenombo tono ity ihany koa zaraina ho an'ireo olona manatrika angitrangitra no iatsona azy ity. Le atikena amin'ny fombana ihany zany rehefa vita ny sodrano dia zaraina amin'ny fianakaviana rehetra ity hoe angitrangitra. Zay ny fomba fitenena azy aminay agny Vatomasina VOHIPENO. Natono ty fa sy andrahoana, natono dia sy asina sira fa tonga dia naturel zany. Inona ny anton'izay? Ka izay misy ny fomban-drazanay zany hoe tsy mila andrahoana amin'ny vilagny fa atono mba mandray ny fofony daholo zany na ny fianakaviana efa lasa korazana. Raha natsikatra ihany koa isika teo dia misika miaraka iarahan'ireo Antemoro ireo rehefa avy miteny ny mpanjaka na ny katibo. Misy dikany avokoa izany ary fomba fanaon'izy ireo. Rehefa avy niresaka na mpanjaka na Razambe dia tsy maintsy manao hoe ahehe. Zay ny fombanay anakara. Io fomba Vatomasina magnano an'io lafaly izy da magnano ngahehe zany da fakasitrana fanandratana zany fazahoko anazy. Mba kasitrika ny teony mpanjaka zay nandalo teo zany resaka zany nagnome sodrano. Oko tanteraka zany lafo vavany izy. Ireo fomba mampanao na ny fiainan'ny Antemoro iray manontolo dia miankina tanteraka amin'ny fampiasana ny SORABE. Isan'ny fomba niankina tamin'izay SORABE izay ny SAKANDRO. Miankina amin'ny fijerenany andro ihany koa izany izay ataon'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fijerenany singa voajanahary hita eny amin'ny lanitra na ireo antsoina hoe katibo.
Ny vilany mitongilana ho ny tompoko adidin'ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin'ny vanja, ny omby mahi adidin'ny vahitra, tsy maneno adidin'ny fisoko, fa ny kolotsaina sy ny fomba mamalagasy kosa raha toka matomaso dia adidiko izao sy anao koa ny irarinay dia samy andala ireny fomba mamalagasy ireny isika tsirairay avy teo ampanarahana iny fandarana gasomba ifa tsy anao tahaka ny valavinamboa akory ka na ny tompony aza tsy tia dia izay ihany koa no manakatona ny fiarahana tamin'ity androany ity misaotra anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tsy mbola hitondranay fanadihadiana misimisy kokoa anao mikasika ny fomba mampanao any amin'ireny foko maro samihafa ireny fa izay aloha no azo natolotra anao tamin'ity androany ity dia ankasitrana ifeno anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny coopérative rakoto malala ifisilambamena Etsilanyvato nampiakanjo ny tenako mamy fotoana anao indray ara ho amin'ny heriny anio mandra-peona indray ary tompoko